Tafiditra ao anatin'ireo fandaran'asa lehibe miisa 4 tanterahan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fitondram-panjakana ny fametrahana ny titre vert isitrahan'ireo tanora vonina ao amin'ny faritra 13 andraharaha amin'ny asa fambolena sy ny fiompiana mba ho fanatrarana ny fahavitatena ara-tsakafo araka ny velirano fahasivon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Programma titre vert moa zany dia programan'ny filoham-pirenena izay entina hampandrosoana ny fandraharahana ara-pamokarana ety ambanivohitra. Ny tanora kokoa no tena fohy be amin'izany tetikasa na fandaharana asa izany. Mpahazo tombotsoa voalohany zany ny tanora amin'ny alalan'ny fanolorana tany, velaran-tany zany izay anomezana titre na fanamarinana fananantany, karatany. Anatin'izany ihany koa dia misy ny tohana ara-teknika izay ahitana fanomezana, hanam-pamokarana sy masom-boly voafantina. Eo ihany koa ny biby fiompy izay ho atolotra an'ireo tanora ireo. Misy ihany koa moa zany ny fikarakarana amin'ny taona voalohany ny tany, izany hoe fiasana ny tany sy fanomezana an'ireo hanam-pamokarana ireo. Rehefa manabevohany io velaran-tany izay atolotra azy io ny tanora mandritra ny 3 taona dia hahazo ny atao hoe titre definitif na karatany tena izy zany izy amin'izay taona fahatelo nanabeazany vohony tany izay natolotra azy zay. Ny commune ambanivohitra Satrokala ato amin'ny district Niosy faritra Iorombe no nanatanterahana ny fametrahana ny komita titre vert ifantina ihany koa ireo tanora ato amin'ny faritra Iorombe. Zava-dehibe ho an'ny commune Satrokala izao hetsika izao. Mikasika ny titre vert aloha dia sorana ny fitondram-panjakana satria ny azoko anazavana anazy zany manampy ny tanora bebe kokoa ny fisian'ny titre vert ato amin'ny commune Satrokala satria efa heninay moa zany momba anazy izy io dia isorana ny fitondram-panjakana nanome azy anay ety amin'ny commune Satrokala satria raha misy izay titre vert zay ny tanora hofaina ny tanora hiatrika an'izay resaka fambolena zay mba sy isiany fandehanana ambadika ary ohatra hoe resaka elana amin'ny resaka fanaovan'ny tanora asan-dahalo ohatra zay manko ny aminay ato rehefa sy hiasa dia mangalatra ka zay ny sorana anazy be indrindra. Itoy any amin'ny faritra 26 ny fametrahana ity komitin'ny titre vert ity.